Ministra ny serasera sy ny filohan'ny Repoblika mifanipaka ny fampitambavao avoakany. Fisorohana ny coronavirus manana andraikitra goavana ny mpanao gazety. Vokatry ny coronavirus mpiasan'ny orinasa fakaba maro no atahorana virus eto Madagasikara. Araba finaritra tonga soa tanatin'ny fampalalam-baovao ny MBS indray ianao tompoko lasy tompoko vavy amin'ity aliny Vaovao Mbs Martsa 24 ity. Manasa anao ampitiavana sy ampanajana izany anaraka ity fotoan'ity hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolo ny fandrarana no antsika manokatra izany. Nisy ampabiamaso androany ireo mpikambana vaovao ao anatin'ny fikambanan'ny orinasa fakaba sy ireo mpiara-miasa aminy. Nisorona noresahana tamin'izany ihany koa ny momba ny tontolon'ny orinasa fakaba eto Madagasikara amin'izao fotoana misy ny coronavirus izao. Ny andindinin'izay hoentiny Asin'Andriamalala sy Tahiriny aina. Mpiasa tsy latsaky ny arivo isa no ahina ho very asa noho ny fiantraikan'ny coronavirus eto Madagasikara. Nalazaina aza fa tsy mbola tafiditra eto Madagasikara ity valanaretina ity dia misy akony lehibe sahady ho an'ny mpiasa eto Madagasikara ny fikatoran'ireo orinasa izay mpamatsy akora fototra ho an'ireo orinasa fakaba eto Madagasikara. Ny Chine nefany no manome ny akora ny ankabeazan'ny akora fototra ampiasain'ny orinasa fakaba. Be zany ny fahatarana noho ny toe-javatra nitranga tany Chine iny tsy tonga taty miena zany ny fahafahan'ny orinasa niodina satria tsy misy akora fototra. Tsy mbola dia tonga any amin'ny manankatotrano tsika fa efa misy ny orinasa manao chômage technique partiel raha izay ny fomba ilazako azy noho ny tsy fisina matière première arak'izay finna ny fahatarana na noho ny fijanonan'ny tsena ny tinady mihitsy zany mijanona noho io le zavatra mitranga io dia voatery miditra. Hoy izy ianao firy ny statistique tsy dia mitabataba loatra na mitaraina loatra na miteny aty aminay fikambanana ny orinasa rehefa misy zavatra mitranga ohatr'izany dia tsy manana totanisa omena zany raha amin'izay manokana fa ny fahafantarako azy fa efa manomboka sahirana daholo ny olona amin'izao fotoana izao. Misy manao chômage technique partiel, misy atsoatsy ny mety chômage technique complet. Androany moa ny fampisehoana ireo birao hitantana ity fivondronam-ben'ny orinasa fakaba sy ireo mpiara-miasa aminy ity. Ankoatr'izay dia misy fiantraikany goavana be eo amin'ny tontolon'ny fizahantany ihany koa ny fanapa-kevitra ndraisin'ny filoham-pirenena ny farany herinandro teo iny. Be ireo dingana hiatrehany ny taona no tsy maintsy hovaina manoloana izany. Nomena Andriamana Misata sy Andry Rakotomalala. Voakitika ny edukto izay sehatra iray ahafahan'ny mpivahiny mizahatany eto Madagasikara any ka lasa misy fiantraikany amin'ny drafitrasa sy ny teti-bolan'ireo mpandraharaha amin'ny sehatry ny fizahantany izany. Io aloha ny vokatra ratsy azo sapain-tanana taorian'ny fanajanonan'ireo sidina avy any ivelany. Maro ireo zavatra voakitika, anisan'izany ny famoriana olona marobe izay tsy maintsy ho hajanona mandrapahatonga ny baiko mpifandraika amin'ny coronavirus. Voatery nanova amin'ny paikady ny taopy Madagasikara hiatrehany izany. Nampahafantarin'izy ireo androany ny drafitrasa sy ny teti-bola amin'ity 24 ity. Ny fiantraikany dia mivantana satria efa araky ny hitantsika ireny manomboka amin'ny soma zao dia mikatona tanteraka ny fifandraisany sidina zany dikan'izany zany tena mitokamonina tanteraka tsika tsy sintsony aloha zany ao anatin'ny ray volana mahery ny fahatongavan'ny mpizahatany. Ireo mpizahatany tetỳ toerana dia efa tsy maintsy miverina daholo araky ny fanapahan-kevitra iny amin'ny 19 Martsa zao. Zany hoe na ny circuit en cours zany dia efa tsy maintsy najanona ny circuit avy androany zany dia efa mahatratratra any amin'ny 20% zany ny fiantraikan'izay ataontsika Covid-19 zay. Na izany aza nefa dia mametraka fanamby izy ireo fa tsy hipetra-potsiny manoloana ny krizy izay misy eto amintsika mahakasika ity valana aretina Covid-19 ity. Androantsika dia ny topo Madagasikara dia mitsangana satria association des réceptifs
izany hoe mpandray an'ireo vahiny alefan'ireo tour opérateur émetteur. Tsy manakana nefa ireo ampikambana ao aminay misy ny karazany spécialisé ohatra amina ataontsika hoe tourisme domestique. Zany anie zavatra mbola azontsika ampiainana ny fizahan-tany eto Madagasikara. Zany hoe betsaka ny malagasy efa tsy mivoaka ny Madagasikara dia ireo zany mety misy amin'ireo mpikambana ao anatinay zany mba hanohizana an'ilay asa mety hoe mamelatra sy mampitombo an'izay sehatra amina resaka fizahan-tany anatin'izay. Averiko ihany itsika ihany koa dia tokony hijanona foana optimiste satria tsy ny Covid ihany ny krizy ny ainantsika. Raha resaka krizy eto Madagasikara, nandalo tao ny peste, nandalo tao ny olana ara-politika, nandalo tao ny resaka valala. Miaina anaty tsao sy honohony ny vahoaka malagasy amin'izao ny amin'ny fahazahoana loharanom-baovao mikasika ny coronavirus na le hoe Covid-19. Adidin'ny mpanao gazety nefa no mikaroka sy manome ny vaovao tena marina mikasika izay. Nisy ny afatra mafonja nomeny ny filohan'ny lavitry ny mpanao gazety Gérard Kotonirina Androany. Laurette Berton sy Mathieu Prince. Na tiana na tsy tiana dia mandray anjara mivantana amin'ny fisorohana ny fianaky ny valanaretina coronavirus ny mpanao gazety eto Madagasikara. Izy ireo no tetezana mampita ny vaovao sy ny tsara ho fantatra ho an'ny vahoaka rehetra eto amin'ny firenena. Ny mpanao gazety dia mahatompona andraikitra ngeza be amin'ny fiatrehana, ny fisorohana sy ny fiarovana ny malagasy amin'io mety ho fianahana io tsy mokaretina io. Saorana n'Andriamanitra fa mbola tsy tonga eto amintsika io araka ny voalazan'ny mpitondra fanjakana. Dia saorako koa ny filohan'ny Repoblika nandray faipetra rehefa avy natsaika lajabaka ilay minisitra ny serasera. Ao anatin'izay sika mpanao gazety dia mitondra ny vaovao an'ny olona, vaovao marina sy nohamarinina ary voalanjalanja mba tsy hiaina amin'ny tsao sy ny onohono ny olom-pirenena ary afaka mandray fanapa-kevitra ahafahan'ny miaro tena sy mitandrina. Tsy tokony atao ambany zavatra ny fiara-miasa amin'ny mpanao gazety ary tokony hiara-miasa kaiky ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny hoy ny filohan'ny lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara. Ireo tompon'andraikitra ireo izay mipetraka ho sakana tsy ahafahana mitrandraka vaovao indraindray. Misy manidy talanga izy ireo ary zay ny olana amin'ilay fisitrahana loharanom-baovao. Raha mbola mitady hanao ny fomba ratsy taloha tsy mamoaka vaovao ireo dia azo azy ny azy. Sao dia sanatria andrasana efa hiparitaka indray ny tsy mokaretina raha sanatria zay vao hikorapaka. Fa amin'ny fotoana tokony hanomezana ny vaovao dia tokony omena vaovao ny mpanao gazety. Satria rehefa tsy mahazo vaovao ny mpanao gazety dia manjaka ny tsao sy ny ono. Ankehitriny efa betsaka ny mpanao gazety sy ny mpiasany haino aman-jery no miezaka mampahafantatra ny olon-tsotra ireo fepetra azo atao hisorohana ny mety ho fianaky ny aretina Covid-19. Voafetra ihany anefa izany raha toka manakato-baravarana ireo olona tokony hampitany vaovao ahafahan'ny mpanao gazety manamarina ireo zavatra reny sy hitany. Samy maila avokoa ireo firenena rehetra maneran-tany ny amin'ny fiatrehana ity Covid-19 ity. Ny fiangonana miorina eto Madagasikara ihany koa dia nandray ny tandrify azy manoloana ny tsy hiparitahany izany. Nory fitiavana sy tokra marolahy. Olom-pirenena ny mpitondra fivavahana manana didy amin'ny famahanany olana manoloana ny toe-java-misy eo amin'ny firenena ankehitriny izy ireny amin'ny alalan'ny fitondrana ambavaka. Indrindra manoloana izao valanaretina coronavirus izay tsy mitsaha mianaka manerana izao tontolo izao. Rehetra ihany koa no tiana no milaza fa ny fiangonana MTM dia tsy hoe fiangonana miorina ny an-dranomasina fa miorina eto amin'ity firenena ity ary dia manana didy ihany koa izy hitondram-bavaka. Ity resaka aretina ratsy izay mandalo eto amin'izao tontolo izao ity ary ny rarina dia hoe mba tsy tonga eto Madagasikara izany aretina coronavirus izany fa kosana izany ary ny fiangonana dia manentana ny kristiana, manentana ny vahoaka malagasy masamy ifanometanana andray andraikitra hiadivana sy hisorohana mba tsy hisiny izany arety mandringana izany ho avy eto amin'ity firenentsika ity. Hatreto mbola tsy tonga eto Madagasikara ny coronavirus saingy efa miany manakaiky antsika kosa izany amin'izao izay efa atsy Mayotte. Maro amin'ny malagasy kosa no efa miomana sahady amin'ny fisorohana izany.
Ndeha hiverina amin'ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety isika volana vitsivitsy lasa izay no natsangana ny voamera nasionaly mikarakara ny fanomezana ny karatra mamatianina amin'ny mahampanao gazety. Atatoata nefa hatramin'izao dia tsy hita intsony ny asan'ity voamiera ity, ny zavatra misy fantatra dia misy ny sakatsaka nataony eo anivon'ny ministeram-piany asa fanaovan-gazety. Lorette Berton sy Mathieu Prince hatrany. Raha ny fitsipika mifeny ho lavitry ny mpanao gazety eto Madagasikara dia efa tapitra ny feptaona iasan'ny biraony ho lavitra ary efa ela ny tokony ho niroso tamin'ny fifidianana izay ho birao vaovao ny mpanao gazety manerana ny Madagasikara. Noho ny sotasota ataon'ny ministra Pia anefa tsy mbola misy tokotany ny fizarana ny karatra mahamatianina ho an'ny mpanao gazety hatramin'izao. Tamin'ny herinandro iny dia nilaza ny ministra fa ho raisiny an-tanana ny fanaovana ny karatra sy ny fifidianana ho biraony ho lavitra satria sakana hony ny biraony ho lavitra kehitriny. Fa adinony fa izy ny tena sakana, izy ny manitsakitsaka ny lalàna navoakany. Ilay arrêté 24 931 bara 2019 bara MCC tamin'ny 4 novembre 2019 izay milaza fa ny ho lavitry ny mpanao gazety no tompona ndraiky tamin'ny fizarana karatra. Ary tadidio tsara fa ny ministry ny serasera kehitriny no nitabataba dradradradra fa tsy nanara-dalàna ilay karatra nivoaka tamin'ny taona 2024. Tsy manara-dalàna ozy izy iny satria mampisarabazana izay mihitsy ny teniny. Kanefa tamin'ireny tsika hiatrika fifidianana ilain'ny mpanao gazety ny karatra sady efa nieritreretana nanaovana fifidianana rahateo fa ry zareo mbola tany ivelan'ny fitondrana tamin'izany fotoana izany no tsy nanao fangatahana, tsy nety fa inona no hitsabahan'ny ministera amin'ny raharahany lavitra. Tsy vitan'izay fa misy eo amin'ny endriny maro ny antsojay ataon'ny ministry ny serasera hanaratsiana ny biraony ho lavitra izay mbola miasa ankehitriny na dia efa lany mandat araka ny lazaina aza. Raha ny voafaritry ny fitsipika mandalàna ihany manko dia manohy ny asa ny mpikambana eo anivon'ny biraony ho lavitry ny mpanao gazety mandra-pisin'ny fifidianana vaovao. Zavatra ataondry zareo indray koa izao terena indray ny mpanao gazety any amin'ny faritra indrindrindrindra ireo amin'ny RNM sy TVM mangataka ty amiko ny anendry vice-présidentan'ny ordre des journalistes any amin'ny faritra. Isy filolefitra 2020 indray zany amin'ny mpanao gazety amin'ny biraony ho lavitra. Ary tendrena ary aiza koa ny lalàna afahany manao an'izany. Ny mpiasan'ny RNM sy TVM any amin'ny faritra moa tsy afa manoatra satria matahotra no voaroaka la afindra toerana dia manao somitsy sazoka an'io. Fa ina ny idiran'ny taleparty ny serasera any amin'ny faritra izay baikoa ny DGCOM avety ambony ety hanao an'izany. Ho lavitry ny mpanao gazety zany, firaisankina ny mpanao gazety ny ijoroany zany ary miaro ny asa fanaovana gazety sy miaro ny mpanao gazety amin'ny fanatanterahany asany. Ny ministra avy vitan'izany, ny ministera avy anao an'izany. Ina ny tsabana zany, aiza ny fahalalany asa fanaovana gazety sy ny fahalalana amin'ny fandrarany mpanao gazety amin'izany resaka rehetrarehetra zany. Panagaga ny mpanara-baovao ihany koa ny fomba fiasan'ny seraseran'ny gouvernemanta sy ny filohan'ny republika ny amin'ny famoaham-baovao ofisialy. Ny resaka tamina mpanao politika androany ny mpanao gazety ny MBS Asin'Andriamalala sy Tahiry Aina nanao fanadihadiana mikasika an'izay. Mifanipaka hatrany ny fampitam-baovao eo amin'ny filohan'ny republika sy ny mpitondran-ten'ny gouvernemanta. Anisan'ny nahazo kihana mafy avy amin'ny mpisera ao anatin'ny Facebook amin'izany raha matola Latina Rakotondrazafy. Tsy vitan'ny resaka mpanegariny ihany no tsy nitovy ny hevitra nivoaka tamin'ireo mpitondra firenena ireo ka hatramin'ny coronavirus eto Madagasikara mihitsy aza izany. Nisy ny filazana mialoha nataon'ny ramatoa ministra ny serasera sy ny kolotsaina avy eo ny fanoatra tamin'izay nolazainy ny fepetra no raisin'ny filohan'ny republika. Gaga ihany zahay maheno teny madame le ministre hoe any amin'ny IPM no mandray momba an'izay zavatra izay. Ny IPM nefa nanao fanambarana fa tsy mandray momba an'izay zavatra izay. Ka izy ary no arahana. Ny mpitondra fitondrana, ireo mpitondra ireo no arahana nefa ny zavatra teneny aza tsy mifanaraka amin'ny tokony izy. Itsika mety mijery eto Antananarivo hoe misy an'ny Nosiala, misy an'izao. Raha Antananarivo no jerenareo dia marina zay. Fa raha any faritra any, aiza no ametrahan'ireo olonareo. Tena misy tanteraka contradictoire. Ary ny tena mahagaga ne raha ministra fotsiny izy dia zay, mpitondra teniny fitondram-panjakana izy. Ny zavatra teneny zany tsy zavatra tokony ho teneny manokana fa zavatra voateny avy eo. Na izy mitsatsaingo. Tonga dia miteny mialoha satria zay angamba no mety ho fahalalana sy ny fahendreny. Na zavatra efa nitapahandreo tao dia efa tafara tady hoe ndao hiverina haingana. Zay hatrany manko ny fomba fiasan'ny fitondrana io. Mila ho haitsika. Maro ny fanontaniana mipetraka ao anatin'ny sain'ny mpanara-baovao momba ny ireny trangan-javatra ireny. Inona marina no ambadika izany rehetra izany?
Fampatsiaro manana andraikitra amin'ny tantaram-pirenena ny tanora amin'izao fotoana izao. Nanao fampiratiana mikasika ny fahatserovana mahery fo ny firenena tamin'ny 9 Martsa 1777 ny sekolim-panjakana ary anisy an'izany teo anivon'ny lycée moderne Ampeflo. Nanao fanadihadiana teny an-toerana nomen'Andriamana Misata teo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Maro ny tolom-panavotana na ahafahan'i Madagasikara aleo tena ankehitriny. Tsy adonina ny datin'ny 9 Martsa 1779 izay tena nanamarika io ady nataon'ny Malagasy io ary tena nanana ny lanjany tokoa. Anisan'ny tafiditra amin'ny fandaharam-pianaran'ny ankizy eny amin'ny lycée ny datin'ny 9 Martsa. Iny fahatserovana ilay izy zany tena mariny fa tsika mbola tsy ao anatin'ilay fotoanany hoe daty ny 29 Marsa tokoa fa alahady ilay izy fa nefany natao ty fampiratiana ty nararotina fotoana ianaran'ny mpianatra satria ny mpianatra zany ny tena nokendrena manokana aloha nametrahana izy tato amin'ny lycée moderne Ampeflo. Efa nisy lycée maro ihany nandehanany le fampiratiana fa androany no anjara lycée moderne Ampeflo. Ny antony hoe napetraka eo anivon'ny mpianatra ilay zany dia ny famelomana aloha zany ny fitiavan-tanindrazana ho an'ny tanora malagasy dia napetraka izy ato satria ny lycée moderne Ampeflo dia anisan'ny mitaiza tanora ka mba hamelomana indray izay hoe fitiavan-tanindrazana any am-po ny ankizy tsirairay izay ary eo anatin'izao moa zany nahafantarany nahafahany ankizy koa mahita zavatra hafa na ny fomba fitafy tamin'izany andro izany mety ho hitany ankizy satria misy sary eo dia ny sary manan-karena be dia be ny sary ary miteny rehefa hay ny tena manady azy. Mahaliana raha ny nambaran'ny ankizy izay nianatra teny an-toerana ny fampiratiana. Manampy azy ireo ahafantatra mahakasika ny tantaram-pirenena fa indrindra koa manampy azy ireo amin'ny fianarany. Momba ny événement ry zany dia ohatran'ny hoe ahalalana bebe kokoa ny teo amin'ny tantara Madagasikara hoe ahoana zany hoe nahafahany ahoana le tantara nahatongavan'le hoe fahaleovan-teny zany satria tena zava-dehibe teo Madagasikara le hoe nahazahoana azy. Le izy aloha zany mahaliana le izy hitako hoe tsara tokony asiana ohatr'izao foana ary le événement marquant ny tantaram-pirenena ireny hoe mba asiana fanetahana ty amin'ny sekoly ety. Tsy fahitako anazy ohatran'ny hoe mahaliana be le izy. Ie, sady ohatran'ny hoe mba mahafantatra le zava-nisy taloha le rasy. Manomboka mahazo vahana indray ankehitriny ny fibodona tany any amin'ny faritra loatra mangoro any izany hoe ao Ambatondrazaka. Tany efa naojarian'ny fokon'olona efa nanomboka tamin'ny taona 1779 no misy manararoatra ankehitriny. Nanao ny angom-baovao itoky Ramarolahy sy no fitiavana. Tany manana velarana hatrany amin'ny 1.20 hektara ahitana tanimbary sy toeram-ponenan'ny fokon'olona amin'izao nobodon'olo tokana any amin'ny commune Ilafy Fokontany Mangabe distrikana Ambatondrazaka. Ingaram-be Banantsoa izany no voalaza fa nitarika ny olona ivondrona ka hangataka io tany io tamin'ny fanjakana tamin'izany fotoana. Ireo ihany no mahazo mandova anay mivady na antsa na antanana toy ny fanananay rehetra trano, tanimbary, tanimboly, vita borna na tsy vita. Tao manaka mbahiny oesta acte numéro 98 22 zany izay sy zay ny zavatra hitan'ny masina teto fa 20 taona moatra tokoa marina ty tany ty teto ny divony maventina izay ngamba andesandresaka tompoka vahiny teniny président sotra tompoka fa mbola petaka manolina. No marindra eto mponina ao Andododo ireto fa tsy manana tany na dia iray ao aza Ingarabe Manantsoa any Manakambahiny no misy ny taniny koa mitaky amin'ny fanjakana izy ireo mba hampanjaka ny rariny sy ny hitsiny. Raha tsy aivana tamin'ny taona 1790 no efa nisy taratasy manamarina fa tsy anisan'ireo manana anjara tany ao Andododo Ingai Rabe Manantsoa. Miandratra fivoahan'ny marina amin'izao tsindry azo lena mahazo azy ireo izao ny mponina ao Andododo. Tamin'ity androany ity dia nisy ny lanonana fanokafana fomba ofisialy ny fiofanana ho an'ny tanora izay nikarakarainy ny fandaranasa FES. Nanao ny angom-baovao teny an-toerana Laurette Berton sy Mathieu Princy.
Tanora malagasy 12 mianadahy amina sehatra samihafa no miara mandray fiofanana amin'ny alalan'ny fandaharan'asa FES Frederic Ebert Stiftung. Efa nandritra ny 15 taona no nisehatra teto Madagasikara ity fandaharan'asa ity. Miara miasa akaiky sy manome tosika ireo tanora mba hanana fijery mivelatra sy vaovao ka hitondra fanovana ho an'ny firenena na antsoina amin'ny fiteny mahazatra hoe leadership. Les 22 participants de ce programme ont passé un parcours nandalo dingana maro ny fifidianana ireo tanora 12 mandray anjara ireo. Il y avait évidemment les dossiers d'abord qu'on a dû étudier. Il y avait deux interviews séparées par rapport à isan'izany ny fijerena ny antota taratasy ny tsirairay, ny fanontaniana ambava indromy antona nanaovana fanadihadiana azy ary indrindra ny finiavana sy ny fahavononana ananana aratsaina sy ara-panahy. La 16e promotion va pouvoir impacter la vie de la nation ensuite. Il y a je crois un impact à deux niveaux. D'abord c'est l'impact au niveau individuel. Ino anefa ho afaka hitondra fijery vaovao ho an'ny manodidina azy ireo tanora ireo aorian'ny fiofanana, miainga amin'ny tenany manokana ary miparitaka amin'ny sehatra izay nosoloany tena sy ny eny anivon'ny fiarahamonina mihitsy avy eo. À travers cet développement de vision, évidemment, nous espérons que les organisations sources pour lesquelles ils sont envoyés ici, soit des partis politiques, les organisations de la société civile, les associations médias et autres, ils peuvent développer aussi leur contribution pour le pays. Miompana amin'ny lohahevitra voafantina ny fizotra ny fiofanana ka amin'ity andiany fa 12 ity dia nifototra indrindra amin'ny lohahevitra hoe tanora mivoy kolontsaina vao. Nandray anjara satria opportunité hitako hoe amatanora zany le izy hitako intéressant personnellement. Azoko lazaina hoe responsabilité ngeza ho anay le izy satria raha nisesy teo ny discours rehetra dia hitako hoe ngeza be le responsabilité andrasana aminay karaha ny hoe zavatra andrasako amin'ilay formation manahirana ny teny azy fa amiko efa zava-dehibe le fisian'ilay formation satria ilainy io ho an'ny tanora ahafahan'ny tanora mivelatra amin'ny sehatra tsy politika fotsiny fa ekonomika sy ny lafiny avabetsaka indrindra amin'ny lafiny ara-etika satria eveko fa izay ny zavatra ilain'ny firenentsika amin'izao fotoana izao. Mbola olana eto Madagasikara ny tsy fahafehezana io leadership io izay tokony ho fanohitra amin'ny fampandrosoana. Ny tetikasa tahaka ity dia natao indrindra ampiroboroboana izany eo amin'ny sehatra rehetra ary ny tanora no tena omena vahana. Any ivelany antsika mamarana ity vaovao ity dia anisan'ny efa mahavelom-panantenana ny fahafantarana fa efa manomboka mialefy ny herin'ny valanaretina coronavirus any Chine any. Any la Frantsa kosa indray dia 3.9 isanjaton'ny vahoaka no manaraka ny didy ny voaka amin'ny tsy fahafahana mivoaka ny sisy tany. Ny andindindin'izay hoetiny Asin'Andre Malala sy Manora Andre Malala. Vaovao nafalan'ireo sinoa ny nivoaka tamin'ny herinandro ity satria sitrana ny 7 isanjaton'ny narary ny Covid-19 na ny coronavirus. Nisy mihitsy ny fiaraha-mifaly nataon'ireo narary sy ireo mpitsabo ka alahelo no nisarahan'ireo tonta. Tamin'ity herinandro ity dia tafidina 9 ireo nahitana ity virus ity ta izay heverina fanidina ambany ambany. Efa saika tsy ahitana marary intsony ao anatin'ireo hopitaly voatokana hitsaboana ireo marary any ka miezaka manampy an'ireo firenena tena ahitana an'ity virus ity ireo mpitsabo sinoa amin'izao fotoana izao. Any la Frantsa kosa taorian'ny fanambarana nataon'ny filoha Emmanuel Macron amin'ny tsy fahazahoana mivezivezy dia saika nanaraka izany didy mivoaka izany avokoa ireo Frantsay ary samy mijanona tany amin'ny trano isazy avy. Aharitra 12 andro ity tsy fahafahana mivezivezy manerana ny Frantsay ity izay nanomboka omaly. Mety halava nefa io fehi-potoana io raha toa ka tsy mbola voafehy ity valanaretina ity. Efa tafaikatra 400 latsaka amin'izao fotoana izao ireo matin'ny coronavirus ao France ary 9 mahery ireo mitondra ny tsimok'aretina. Dia izay indray ny vaovao azo naroso taminao tamin'ity alina ity hankasitrahana tompoko sy tompoko vavy ny fanarahanao ny MBS fahita lavitra amin'ny fotoana rehetra naiza ihany koa. Mankasitraka ny teknisianina sy ny mpanao gazety mifanometanana isan'andro isan'ora ihany koa. Veloma tompoko.